Isaorantsika ny tompo, mbola fahatsika miombo-bavaka indray miara-manolotra ireo antom-bavaka koa manasanao mpitiavana ara fa hanatanteraka izany isika. Raha ny atsara indrindra izay any an-danitro, sotranao zahay. Ny tombontsoa izay ahafahanay mbola miombo-bavaka, koa mangataka famelan-keloka ary izahay, mangataka fahazaonantoka, fiadranam-po ihany koa fatokina. Ny antom-bavaka manokana izay avy amin'ny rahalahy faniry, manomana fanambadiana izany mpanomponao izany. Koa avy aminao ny fikasana tsara, tompo malalo maniry izay, mba ho arindranao ny zahatra rehetra indrindra eo amin'ny fanomanana izany fanambadiana izany. Ao ny asa fivelomana, ao ihany koa ny fiainana andavanandro, ny fikasana tsara rehetra. Ary anjakanao Jesosy Kristy ny tokantrano izay ho ahorona. Fa mitrotro am-bavaka ihany koa zahay, ny izany tokantrano izany ane mba noho ny asan'ny fananao masina dia ho ivotoerany filazany tsara. Apetraka eo am-pelantananao zany vavaka zany, tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.